fandaharana atolotry ny fiangonana Jesosy mamonjy. Alleluia. Dia faly miarabantsika tsirairay ry havana amin'ity anio ity. Zao moa dia fotoana izay natao mba hanampiana antsika tsirairay avy hamatsiana antsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Baiboly ny teny manao hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay lokan'ny vavan'i Jehova. Mila fanohana antsika amin'ny lafiny maro ao anatin'izao zavatra lalovantsika izao. Lalovana hoy aho satria tsy ho mandrakizay io fa nataon'Andriamanitra mba andalovantsika ihany. Noho izany dia faly izay miarabanao tonga sondraito amin'ity fandarana ity, hitay anao aneny Tompo ary dia hiasa ao anatin'ny fotsika tsiraiavany ny fanahiny masina amin'izao fotoana izao dia vavakintsika. Sotranao izay Andriamanitra renay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao no ty fandarana izay ahafana indray mandre ny teninao, miantso ny anaranao, manatona anao, satria araka izany dia tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay lokan'ny vavanao. Jehova Andriamanitra mahavelona anay izany. Noho izany dia iain'ny teninao indray izay dia tahio ny mpanomponao ary tahio ny fonay rehetrarehetra izay handre izany mba ho tena tany tsara anirin'ny teninao ka hamokatra avy 30 eny, 80 eny, avy 100 eny ho anay izany tenin'Andriamanitra omenana izany androany. Amin'ny anarana maherinao Jesosy no naovanay izany vavaka izany, misaotra Tompo. Alleluia. Amen. Dia ndre ny tenin'Andriamanitra tsika Tompo. Faly miarabanao izay manaraka hatrany ity fandarana ity. Ny tompony hamalisoanao, ny tompony hampanankarenanao amin'ny fahasoavany, ny tompony hampahery ny finoanao an Jesosy Kristy amin'ny herin'ny faheresana. Maniry aho mba hijerinao sy hitsinjonao ny mason'ny fitiavan'Andriamanitra. Mivavaka ho anao amin'ny anaran'i Jesosy aho mba ho ataon'Andriamanitra aminao izany rehetra izany. Mitohy hatrany amin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra isika. Engavy ny falinanao hatrany ny tenako. Anio isika dia hijery sy hiresaka teny iray indray ao anatin'ireo teny 7 izay nolazain'i Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana, raha niantona teo ambony hazo fijaliana izy tamin'ny fotoanandro. Ity dia fanampin'ireo izay efa nolazaina teo aloha. Andeha arovaka itsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matthieu 7:20, endininy 4:40. Ivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny tokony tamin'ny ora fahasivy dia niantso tamin'ny feo mahery Jesosy ka nanao hoe: Eli, Eli, lama sabakitany. Izany hoe, Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana ny dia mahafoy ahy ianao? Misy teny anankiray manampy an'io amin'ny filazany tsara ny Marka 7:4-4:30. Somary miova kely ny endriky ny teny, kanefa ny dikany dia iray ihany. Manaitra ny tonom-bavaka izay nataon'ny Tompo eto: Eli,
Eli Lamasabaktany, izany hoe Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana no dia mahafoy ahy ianao? Ry havana, io no teny iray izay horesahana eto anivontsika eto sy akatsika fampianarana sy fampahirezana amin'ity anio ity. Io teny io dia maneho tonom-bavaka nataon'i Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana amin'ireo teny 7 izay nolazain'i Jesosy Kristy, dia mahita isika fa misy teny 3 amin'ireo dia manambara ny vavaka nataon'i Jesosy. No ahitantsika koa tonom-bavaka nataon'i Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana. Tenio tsara, evero. Aiza moa no toerana nisy an'i Jesosy raha nanao an'io vavaka io izy? Inona no nanjo azy raha nanao an'io vavaka io izy? Inona no niseho teo amin'ny fiainany raha nanao an'io vavaka io izy? Fantatsika izay mamaky ny Baiboly no nanjo azy, ny toerana nisy azy. Kanefa na dia teo amin'izany fotoana izany aza, teo amin'izany toerana izany, dia mbola hitantsika fa nivavaka hatrany Jesosy. Nivavaka hatrany izy, nivavaka hatrany Jesosy. Eraina ny tompo. Izany dia fianarana ho antsika. Omeko anao ireo tonom-bavaka 3 izay nolazain'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ranombona teo izy. Ao amin'ny Luka 7:20-7:30. Hoy izy hoe, ray eo, mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony. Io ny anankiray. Ary eo amin'ny Luka 7:20-7:70. Izao no voasoratra. Ary rehefa niantso tamin'ny feo mahery Jesosy, dia nanao hoe, ray eo an-tananao no atolotro ny fanahiko. Ary rehefa niteny izany Jesosy, dia natolo ny fanahiny. Vavaka, natonom-bavaka ireo. Ary ilay fahatelo moa dia ilainy rahantsika namaky teo. Manome lesona antsika ny tompo. Amin'ny zavatra rehetra Jesosy dia mamela fianarana hatrany anarantsika ny diany. Averiko indray, ny vavaka mandrakariva izy, ny vavaka tsy ankijanona izy, ny vavaka nataiza toerana, ny vavaka na inona zavatra nitranga eo amin'ny fiainany. Jesosy eny ry havana dia ao anatin'ny tena fijaliana sy fanaintainana no ningidin'ny hazo fijaliana. Kanefa dia mbola nivavaka hatrany izy. Jesosy eny ka niady rery teo ambony hazo fijaliana, kanefa dia mbola nivavaka hatrany izy. Tena tao anatin'ny fahoriana mihitsy izy, kanefa mbola nivavaka hatrany izy. Tsy nahatehitrany mihitsy ny fivavahana. Izy mantsy ny teny hoe, tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ny olona ka tsy reraka. Luka 7:20
no milaza izany. Ary nisy tantara kely nomeny ao anatin'io toko sy andinin'io, raha toy izanao ny vaky teny, andiny voalohany ka hatramin'ny andininy 120. Ao am-bokin'ny Lioka toko 120 andiny 7 dia miteny Jesosy manao hoe mivavaha mandrakariva mba hahery ianareo. Mivavaha mandrakariva mba hahery ianareo. Toy izao ilay vaky teny. Koa miembena ka mivavaha mandrakariva mba homendrika andosotra izany zavatra iseho izany ianareo, ary hitsangana eo anatrenin'ny zanak'olona. Amin'ny dika teny protestanta dia hoe mba hery ianareo. Mahafantatra tsara Jesosy fa ny vavaka dia tsy azo janona. Ny vavaka dia tokony atao mandrakariva. Ka na inona nanjo ny tenany. Natao anatin'ny fahoriana mangidy aza izy. Natsapa-tena hirery izy. Ny vavaka hatrany izy. Mampahery ianao aho. Mamporisika ianao aho. Mba azoto vavaka ianao. Mba ho tia vavaka ianao. Amin'ny andro fahoriana na isehoan'ny zavatsarotra eo amin'ny fiainantsika, dia fotoana tokony hanandratana vavaka amin'Andriamanitra. Jakoba toko 5:7. Misy azo pahoriana va eo aminareo? Aoka izy vavaka. Ao anatin'ny krizy ny fiainan'ny olombelona ankehitriny. Ao anatin'ny krizy tsika eto Madagasikara. Tsy tsika ihany fa ireo namantsika miara-miaina amin'izao andro izao any amin'ny firenen-kafa dia ao anatin'ny fahoriana. Misy azo pahoriana va? Aoka izy vavaka. Salamo 118:1 dia miteny Andriamanitra hoe tsy eo amin'ny andro fahoriana dia hamonjy ianao. Hamonjy ianao aho ka hanome voninahitra ianao. Amin'ny Salamo 7:100 na mamaky an'io Salamo 7:100 iray manontolo ianao dia mahita teny miverimberina toy izao manao hoe dia nitaraina tamin'i Jehovah ireo raholy ka novonjeny tamin'ny fahatereny. Andriamanitra ny mahalala ny fahorianao, ny fijalianao, ny adi-piainana hatrehanao. Ny vahaolana toroko anao dia izao ihany. Mazotoa mivavaka. Andriamanitra mahay ny fomba hamonjeny ianao. Fianarana tsara no nataon'ny Tompo eto. Ny vavaka izy na dia tao anatin'ny fahoriana aza. Mandihana ka mba manaova tahaka izay nataon'i Jesosy. Ataovy rivotra hiainana ny fivavahana na amin'ny fotoaninona na inona midona na inona miatra. Ampoantsika ny fahasoavan'Andriamanitra. Izay ny amin'iny fa amin'izao fotoana izao dia hiditra ao amin'ilay votoatin'ny fampianarana aho. Manana teboka 3 ambara amintsika indray aho amin'ity anio ity. Voalohany, Jesosy Kristy nombona teo amin'ny hazo fijaliana. Sy Jesosy Kristy maty voaombo teo ambony hazo fijaliana. Misy zava-dehibe anankiroa tiako hozaraina aminao. Ny voalohany, Jesosy Kristy nombona teo amin'ny hazo fijaliana. Ity misy fahamarinana tsara fantatsika. Nombona teo ambony hazo fijaliana Jesosy araka ny fitantaran'ny Soratra Masina. Nombona niaraka tamin'ny jiolahy 2 lahy izy. Ray teo amin'ny ankaviany, ray teo amin'ny ankavanany. Niantona teo ambony hazo fijaliana izy. Nofatsiana ny tongotra aman-tanany.
ary eo fantsika ireo no mitondra ny vesatra Jesosy na ny tenany teo ambony hazo. Ny antona teo anelanelan'ny lanitra sy ny tany izy. Nataon'olona filokana ny fitafiana, nampitanjahana mihitsy izy, nasiana satrotsilo izy, nalaim-baraka mihitsy izy. Zany no nitranga raha nombona teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy. Mitika izany fa natao tsinitsinina mihitsy izy, no isoany, no latsainy, natao isan'ny mpanota. Ny ady rery teo ambony hazo fijaliana izy. Na nitrakotra azy ny haizina, na ny famezinana, satria tao anatin'ny ora 3 ny soratra masina dia tsy nanome fahazavana ny masoandro. Tsy nisy nampahery an'i Jesosy raha nombona teo amin'ny hazo fijaliana izy. Fony tao amin'ny sany Getsemane izy natsapa ory sy fadiran'ovana, dia mbola nisy nampahery azy. Ny anjelin'Andriamanitra tonga nampahery azy. Andriamanitra rainy koa dia nampahory azy. Fa raha niantona teo ambony hazo fijaliana izy, nijalijaly teo noho ny fangiry firiana niatra tamin'ny tenany, dia tsy nisy nampahery azy na dia ray akory aza. Ny amboa azy tanteraka ny rainy, zany hoe tsy nijery azy ny rainy. Nanafina ny tavany tamin'i Jesosy ny rainy. Zany no hitantsika eo amin'ny soratra masina. Tena ory sy nijaly izy, nefa tsy nafoy ny rainy izy, tsy nivadika tamin'ny rainy izy, nianatra fakatoavana tamin'ny fahoriana netiny izy, nanetry tena ka nakatoa hatramin'ilay fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Voalaza fa tsy nitandro henatra Jesosy araka ny voalaza ao amin'ny Hebreo 12:1-4, niara-pahoriana hatramin'ny farany, nanaiky natao sorona ho antsika atsitrapo izy. Nanao izany ho voninahitry ny rainy izy. Nanao izany noho ny fitiavana antsika olombelona izy. Nanao izany ho fianarana ho antsika izy. Fianarana ho antsika izay maniry hanaka azy, maniry hanaraka ny diany, maniry ny hiaraka amin'Andriamanitra mandrakizay, maniry ny handova ny fiainana mandrakizay. Raha nombona teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy dia tanteraka mihitsy ilay teny voasoratra ao am-bokin'ny Isaia mpaminany manao hoe andeha voakitsika izany. Isaia 7:15 dia toisantsika hatramin'izay tokony hijanonana. Iza no nino no teny nampitonenanay, ary iza nampisehoana ny sandran'i Jehova. Fa naniry teo anatrehany tahaka ny zanakazo madinika izy, sy tahaka ny solofon-kazo amin'ny tany karakaina. Tsy nanana endrika na fahatsara-tarehy izy, ary raha nijery azy isika dia tsy nisy hatsara-tarehy handritsika azy. Natao tsinitsinina sy ny lavon'olona izy, lehilahy ory sady fahoriana, ary tahak'izay tsy tiany oloko jerena akory izy. Natao tsinitsinina izy ka tsy mba nahoantsika. Nitondra ny alahelontsika tokoa izy, sady nivesatra ny fahoriantsika. Nefa isika kosa nanao azy nokapoana sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana. Nefa izy dia noratraina noho ny fahadsoantsika, torotoroana izy noho ny helontsika. Natao tamin'ny famaizana ny zontsika fihavanana, ary noho ny tikapoka taminy dia sitrana isika. Isika rehetra dia samy efa nania tahaka ny ondry, samy efa nivily ho amin'ny lalantsika avy isika rehetra, ary nataon'i Jehova niatra taminy avokoa ny helontsika rehetra. Nampahoriana izy, sady nampalelovina, nefa tsy nilobava, nentina tahaka ny zanak'ondry, ho any amin'ny famonoana izy, ary tahaka ny ondry vavy izay mona teo anatreny ny mpanety azy, ka tsy nisokabava. Nalaina avy tao amin'ny trano maizina ny fitsarana izy,
ary izy no nambara ny mpiarabelona aminy fa nofongorona ny ala tamin'ny tany velona izy fa vatosoa ny oloko no nikapoana azy atao eo amin'ny ratsy fanahy ny fasany kanjo teo amin'ny mpanan-karena izy tamin'ny hafatesany fa tsy mba nanao herisetra izy ary tsy nisy fitaka teo am-bavany nefa sitraka Jehovah ny noritoro azy natolo no amin'ny fangiry firina izy rehefa ataonao fanatitra noho ny otany fanahiny dia ahita ny taranany izy sady ho maro andro ary sitrapon'i Jehovah dia ambinina eo an-tanany ahita ny fiasaran'ny fanahiny izy ka ho afa-po amin'ny fahalalany no anamarinany ny mpanomboko marina olona maro fa izy no vesatry ny eloko-reo fa dia anome azy anjara amin'ny lehibe aho ary zara-babo amin'ny mahery izy sy tena hidy no amin'ny fahafatesana ny ainy ary natao isan'ny mpanota izy eny izy no mitondra ny fahotany maro sady nanao fifonana ho an'ny mpanota izany ny amin' Jesosy omentsika an' Jesosy Kristy ny dera sy ny voninahitra halleloia omentsika azy ny dera sy ny voninahitra noho ny feretam-pahoriana izay nataony ho antsika teo amin'ny azy fijaliana omentsika azy ny saotra omentsika azy ny fakasitrahana sa ahoana ho ianao mitonanao aho mba hanome voninahitra an' Jesosy ianao ao amin'ny fanambarana toko 5:1 ka hatramin'ny 7:10 indrindra amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 7:10 fanambarana toko 4:1 ny nataon'ireo mponina ny an-danitra dia manome aja laza voninahitra fanandratana an' Jesosy ity ny faharoany amin'ny zavatra ho resako aminao Jesosy maty vaomby teo amin'ny azo fijaliana teo amin'ilay toerana atao hoe Kalvari any Jerosalema ny misy an'izany toerana izany tany nisy an'izany tamin'ny fotoan'andro zava-dehibe io fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana io ny apôstôly Paoly dia miteny ao amin'ny Romanina toko 4:15 natolotra no ny fahadisoantsika izy Romanina toko 5:1 maty ho an'ny ratsy fanahy Jesosy Romanina toko 5:9 maty ho antsika izy Romanina toko 5:9 ka hatramin'ny 9 maty mba hitondra fahasoavana be dehibe tsy tamposaina ho amin'ny taranak'olombelona izy Kortianina 2:5-7 voavony Kristy Paska ho antsika Kortianina 2:5 ny 7 maty Kristy noho ny fahotantsika Petera 2:7 maty mba hitondra antsika ho amin'Andriamanitra John 2:4 ka hatramin'ny 7:10 maty Jesosy mba avelona antsika amin'ny alalany miresaka ny amin'i Jesosy maty voaomby teo ambony azy fijaliana aho zava-dehibe ry havana io fahafatesan'i Jesosy Kristy io izao ny vaovao mafaly azoko ambara aminao ka enoy ary tiako ianao ino izany fanambarako izany nijaly sy ory izy mba ho fiadanana ho antsika nijaly sy ory izy mba ho fijarantsika nijaly sy ory izy raha nombona teo amin'ny azy fijaliana ho fahasambarantsika nijaly sy ory izy raha nombona teo amin'ny azy fijaliana satria nampitafiana henatra sy nalambaraka mba ho vonina antsika nanetry teny izy ka nanaiky ho faty teo amin'ny azy fijaliana enina etry mihitsy izy mba ho fisandratantsika narina izy narina toy ny nafoy mihitsy Jesosy mba ahitana antsika indray satria
mitady antsika Andriamanitra mba amonjena antsika tsy ho very, nampalelovina izy mba hananantsika fifaliana, narary sy nanaintaina ny nofony ranombona teo amin'ny azy fijaliana sy ny kapohana mba ho fanasitranana ao antsika. Soabe sy mahagaga no nomenantsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy maty voaombo teo amin'ny azy fijaliana. Ao amin'ny Galatiana 5 ny apôstôly Paoly dia miteny zavatra toy izao. Tena mahafinaritra io tenin'ny Paoly io. Izao no nambarany ao amin'ny Galatiana 5 ny andininy 14. Fa sanatria raha mba misy ataoko rere afa-tsy ny azo fijalian'i Jesosy Kristy tompontsika, izay nahavoaomby izao tontolo izao tamin'ny azo fijaliana, raha ny amiko, ary izaho kosa raha ny amin'izao tontolo izao. Isaorana ny Andriamanitra izay nanome an'i Jesosy Kristy zanany ho fanatitra, ho sorona ho antsika teo ambony azo fijaliana, ka namela ny zanany ho faty teo noho ny amintsika. Isaorana ny Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra izay nanetry tena, nandahatena, nafoy ny fiainany, niaritra ny azo fijaliana mba hombona teo sy maty teo ho fiainana ho antsika. Isaorana ny fanahy masina izay niasa tamin'ny kery na hatateraka ny zavatra rehetra. Ankehitriny aho dia mitaonanao hanolotra ny fiainanao rehetra ho an'Andriamanitra. Izany no nataon'Andriamanitra ho antsika, izany no nataon'i Jesosy ho antsika. Ka inona kosa no ataontsika? Mivavaka aho, tena mangataka amin'Andriamanitra aho, hanokatra ny fonao anenao, handray ilay soabe sy mahagaga izay nomen'Andriamanitra anao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Teboka faharoa, nivavaka Jesosy Kristy araka ny hitantsika eo amin'ny Matthieu 7:20. Andriamanitra, Andriamanitra, nahoana no dema voyay ianao? Ity misy fanamarihana izay tiako hozaraina aminao. Voalohany, ny fomba niantsoan'i Jesosy Kristy an'Andriamanitra ray ny eto, hafa tsy tahak'izay niantsony an'Andriamanitra hatramin'izay. Andriamanitra, Andriamanitra, sambany eto amin'ity teny ity vao niteny toy izany tamin'Andriamanitra ray Jesosy. Fa fantatra hatramin'izay rehefa mivavaka izy dia ny teny nampiasany hoe ray ao, raiko, zany hatrany hatrany no fomba niantsony an'Andriamanitra raha nivavaka izy. Jereo ao Matthieu 1:15 ka hatramin'ny 17 raiko. Matthieu 1:20 raiko. Marka 4:17 ary eo amin'ny Lioka 10:10 ka hatramin'ny 12. Lioka 2:12 Lioka 3:17 mampiasa an'ilay hoe raiko. Tena rainy tokoa ny Andriamanitra. Ny rainy inge no nanambara fa izy no zanaka lahatokан'Andriamanitra. Izy koa ny teny fa zanak'Andriamanitra lahatokana izy. Ao amin'ny Jaona 1:12 Jaona 2:17 ary indrindra ao amin'ilay vavaka lavabe Jaona 7:1, ary ny 4:17 dia niteny foana Jesosy hoe ray ao, ray ao. Voambara amin'ireo fa toko sy andinin'ireo
fa nanonona ny teny hoe ray izy raiko Jesosy Kristy ny vavaka toy izany, ny antsoan'Andriamanitra toy izany. Averiko indray, tena zanak'Andriamanitra izy ry havana. Tsy miteny ratsy akory isika kristianina raha mieritreritra hoe zanak'Andriamanitra Jesosy. Tsy araka izay eritreretana azy hoe Andriamanitra nanambady vehivavy nampisy an'izany, fa zanak'Andriamanitra izy. Izany no voalazan'ny soratra masina, zanaka malala, sitrak'Andriamanitra, zanaka natokana. Eto dia gaga ianao, eny gaga isika. Nahoana? Rehefa niantso an'Andriamanitra teo ambony hazo fijaliana izy dia tsy nampiasa an'io teny intsony tamin'ity ndray maka ity hoe raiko, raiko, fa hoy izy Andriamanitra, Andriamanitra. Mareo ao amin'ny Matio 9:9-10 ary Lioka 2:1-2 ary ny 17 ditantsika fa rehefa nampianatra ny mpianatra hivavaka izy dia nitona ny mpianatra ary nampirisika ny mpianatra hiteny hoe raha mivavaka ianareo dia mivavato izao rainay izay any an-danitra. Eny fa na izaho koa aza dia afaka miteny an'Andriamanitra hoe ray ary afaka mametraka ny tenako hoe zanak'Andriamanitra raha izany tokoa. Ao amin'ny Romanina 5:15, Galatiana 4:4 dia manambara ny soratra masina fa ireo zanak'Andriamanitra olona nateraka indray tamin'ny rano sy ny fanahy araka ny voalaza amin'ny Jaona 7:7-5 fa raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra ary tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay naterak'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 1:2-7-20 tsy nateraka tamin'ny sitrapon'olona na ny sitrapon'ny nofo fa naterak'Andriamanitra. Ny teny tamin'ireo olona nateraka indray Paoly, olona natsangan'Andriamanitra zanaka, mpanota teo aloha fa no ny asan'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra izay mitondra famonjena dia niovafoka tonga olom-baovao ary dia nateraka indray ny olazana azy. Natsangan'Andriamanitra ho tonga zanaka, manana ny fanan'Andriamanitra masina ao anatiny satria nomena ny fanahy masina tomboka seny mahazanak'Andriamanitra azy. Itarian'ny fanahy masina ireo ka miantson'Andriamanitra hoe Aba, ray eo, satria tena zanak'Andriamanitra. Hoy Jaona, endre manahoana ny fitiavana nasehony ray ho antsika dia niantsona antsika hoe zanak'Andriamanitra sady zany tokoa isika. Izany ny teny Jaona apôstôly ao amin'ny Jaona 1:7-20. Endre manahoana ny fitiavana nasehony ray ho antsika dia niantsona antsika ho zanak'Andriamanitra. Noho izany tsy malala antsika izao tontolo izao satria tsy malala azy izy. Ry malala ankehitriny dia zanak'Andriamanitra isika nefa tsy mbola naseho izay tointsika ratrizay. Fa fantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy isika ary ho hitantsika izy arak'izay mahizy azy. Misy ny olona antsoina hoe zanak'Andriamanitra, Romanina 5:20, fa na miara-milaza amin'ny fanantsika fa zanak'Andriamanitra tsika. Ry havana, raha nisan'ireo olona efa nandray an'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy ny tenanao manokana ianao, tiako no miteny aminao fa zanak'Andriamanitra ianao. Raha nisan'ireo olona izay efa nibebaka tamin'ny faotanao ka nafony fahazaran-dratsonao ianao ka nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana, tiako no miteny aminao fa zanak'Andriamanitra ianao. Voasoratra hoe izay rehetra nandray azy mena hery ho tonga zanak'Andriamanitra izay mino ny anarany. Filazantsara ny Jaona 1:2-20. Amin'ny Galatiana 4:7-20. Ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra no nofononan'i Jesosy Kristy. Kortianina 2:1-20. Zanako lahy sy zanako vavy ianareo, zaho andray ianareo zanako lahy sy zanako vavy hoy Andriamanitra. Ho andreo izay manantona, ho andreo izay manolo tena, ho an'Andriamanitra mavoy ny ota, miala amin'ny fomba ratsy ary manantona n'Andriamanitra mba ho raisin'Andriamanitra ho azy. Romanina 5:7-20. Any amin'izay olona izay tsy nitenenina akory hoe oloko, any no iantsona antsika hoe zanak'Andriamanitra. Sarobidy izany, voninahitra lehibe manahoana izany, ianao no antsoin'Andriamanitra hoe zanak'Andriamanitra.
mivavaha mba ho raisin'Andriamanitra isan'ny zanany ianao, angatao amin'Andriamanitra izany, ary mivavaka ho anao izay mba ho tonga zanak'Andriamanitra ianao. Ity no zavatra faharoa, fanamariana faharoa. Nahoana Jesosy Kristy no nivavaka toy izao? Eny hoe nely itony mivavaka nataony. Voalohany, Andriamanitra, Andriamanitra. Inona ny antony tenenina zany? Fanetretena ry havana. Ao amin'ny Filippiana toko 4:5-10 dia milazalaza ny amin'ny Kristy. Tiako fantatrao tsara io, ny 5 dia toy izantsika, oako ho aminao zao saina izao zay atao amin'ny Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa ny fanany tenany taminaka ny endriky ny mpanompo sy natongavany manam-pitoviana amin'ny olona. Fa rehefa hitana nantareo olona izy, tena nendritena ka nakatoa hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana. Jesosy nananana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony zavatra ho fikirina mafy izany, fitoviana amin'Andriamanitra zany. Nofoana ny tenany taminaka ny endriky ny mpanompo, naka endriky ny mpanompo izy, naka endriky ny olo-masina izy, milaozany voninany ra nidina tetỳ an-tany izy, tena naka endriky ny mpanompo izy, ary nanam-pitoviana tamin'ny olona ary nitovy tamin'ny olona. Rehefa fantany izany dia nanetry tena izy. Fianarana izany. Nahoana izy no nivavaka hoe nahoana ny dia mafoy ahy ianao ry Andriamanitra. Tiany me fanazavana anao. Fantatsika izay niseho ny nanjoan'i Jesosy ranombona teo amin'ny azo fijaliana izy. Efa nambarako imbetsaka tary aloha izany. Toy izao ny fandiniana ny zavamisy. Nandrakotra ny Jesosy tanteraka ny aizina izay nandrakotra ny tany rehetra. Ao Matthieu 7:20-20, Marka 7:17-30, Luka 7:20-4:20 ka hatramin'ny 7:20. Maizina ny tany aman-danitra nandrakotra ny Jesosy ny aizina. Niatra taminy ny fisarana tamin'ny rainy, nisaraka tamin'ny rainy izy, satria raha niantona teo ambony azo fijaliana izy dia tonga ota, ary ny fahotana dia mampisaraka amin'Andriamanitra masina. Isaia 7:12 ny elokareo sy ny fahotanareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo. Ary eo amin'ny Kortianina 2:20 tonga ota izy. Romanina 5:2 tonga ota izy. Nitondra ny fahotantsika teo izy, nahita ny fahotantsika tao amin'ny tenan'i Jesosy Andriamanitra, ka tsy nijery ny zanany, nanadino ny zanany, nanafina ny tavany tamin'ny zanany. Niatra tamin'i Jesosy miozona araka ny voasoratra amin'ny Deutéronomia 2:20, ny 2:20 ka hatramin'ny 7:20, ary eo amin'ny Galatiana 2:7-7 ka hatramin'ny 14. Voaozona izay miantona eo amin'ny azo fijaliana. Kristy voaozona ho antsika, tsy nijery azy Andriamanitra. Niatra tamin'ny fatezerana tokony niatra tamintsika. Isika ny tokony hampiarana ny didy fanameloana ho faty noho ny fahotanana izay nolovana tamin'ny Adamasero. Isaia 7:12 ka hatramin'ny 2:20, natao isan'ny mpanoty izy, nivesatry ny elontsika izy, nahatran'i Jehovah taminy avokoa ny tambony hotantsika izy. Vokatra izany rehetrarehetra izany dia tena nitondra ny olontsika teo ambony azo fijaliana izy. Vakeo tsara Isaia 7:12 io, marobe ny zavatra noentin'i Jesosy nontsika, araka ny voasoratra ao amin'ny Isaia 7:12 io, hoy ny voalazan'ny mpaminany. Natao tsinitsiny sy ny lavin'olo izy, le laoro sady zatra fahoriana, taka izay tsy tian'olo kojerena akory izy. Natao tsinitsiny izy ka tsy manaotsika. Nitondra ny alahelontsika tokoa izy, nivesatra ny fahorintsika izy. Nefa isika kosa nanao azo nokapoana sy nasian'Andriamanitra, nefa izy
dia noratraina noho ny fatosotsika ny torotorony izy noho ny helotsika natao tamin'ny famaisana zotsika fihavanana ary noho ny tekapoka taminy dia sitrana isika rehetra dia samy nani tahaka ny ondry samy efa nivilo amin'ny lalantsika avy isika rehetra ary nataony Jehovah niatra taminy avokoa ny helotsika rehetra. Voalaza ny soratra masina fa nitondra ny fahotantsika izy 2:12 fa izy no nitondra ny fahotany maro sady nanafonana ho an'ny mpanota. Tena araka, tena naka ny toerantsika mpanota, tena nisolo toerana antsika izy. Vokatr'izany dia nafenin'Andriamanitra ray tamin'ny tavany, nanadino an' Jesosy ilay maty teo ambony ny fijaliana ny rainy, tsy nijery azy satria toy ny mahita ny fahotako sy ny fahotanao teo amin'ny tenan' Jesosy izy. Andriamanitra tsy te hijery izany. Tsarovy ranombona teo amin'ny azy fijaliana Jesosy dia natao sorona izy, ary raha teo izy dia tena natsapa mihitsy tsisy namana mihitsy izy ry havana, tsisy namana mihitsy izy, tena irery izy, tena irery izy. Izao aneny zava-misy nanadino azy ireo olana sy ny soa rehetra, ireo nosotranony tamin'ny fomba mahagaga, ireo nanaovany fahagagana, ireo bokany diovina, ireo jambana pairatina, ireo monana mpitenenina, ireo olona notahina, novokisana mofo, nomena sakafo. Tsisy nahatsiaro an' Jesosy reny rehetrarehetra ireny. Rehefa tonga ny mafy sy ny fahoriana teo aminy, nafoy an' Jesosy avokoa. Io mantsy ny toetrantsika olombelona, manadino, malaky manadino na ny olona maniso, ny olona nanisoany. Ao no manadino ny ray aman-dreniny, ao no manadino ny pasterany, ao no manadino ny rahavavany, ao no manadino ny olona ny karakara sy naniso. Toetra ny olombelona izany. Eto dia namela an' Jesosy rery izao tontolo izao, nadino zareo nisoana taon'ny tompo. Ohatra ny matsiaro tsika ilay teny nataony fonisiny samborona atao amin'ny Saint Getsemane, tsy nampianatra teo amin'ny tempolo ve aho, tsy efa nanao fanasitranana ve aho, nahoany ianareo no misambotra tahaka ny fisambotra jola? Ry havana, mananatra anao aho mba tsy hanadino ny soa nataon'Andriamanitra taminao ianao. Ao amin'ny Salamo 7:1 ny mpanao salamo dia miteny manao hoe misaoran'i Jehovah ary fanahiko mam'izay rehetra atao anatiko, asa misy adononao ny fitahiny rehetra. Irery Jesosy, nandao azy ny mpianany rehetra, nandao azy ry Petera, namadika sy namono teny i Jodasy. Mafy ny fanaintainana no ny azo fijaliana. Nandao ry sakaiza mahatoky, tsy nisy nampahery an' Jesosy, tena tsy nisy. Irery izy, izay no natonga azy ny teny hoe Andriamanitra, nahoana ny dia mafoy ainao. Izany zavatra rehetra sy fahoriana sy fijalinany izay nentin' Jesosy teo amin'ny azo fijaliana niatra tamin'ny tenany izany, natonga azy natsapa tena ho tena nafoin'Andriamanitra. Eny ry havana, tena nafoy tokoa ny izy. Voasoratra hoe Jesosy nomena antsika. Jesosy tsy narovana fa natolony ho antsika. Jesosy nomen'Andriamanitra fanatitra fampinoana patezerana ho fanavotana, fanatitra ho famonjena. Zavatra tsy mora, tiako fantatrao. Ny nandoavan'i Jesosy Kristy nividy ny fanavotana dia tsy mora. Io ny lalana ny zorany ahafahana manavotra antsika. Zavatra tsy mora. Ny nandoavan'i Jesosy Kristy nividy ny fanafahana amin'ny aretina, fanafahana amin'ny fahotana isan-karazany sy ny tambony ota, fanafahana amin'ny asan'ny deoly. Tsy mora ny nandoavan'i Jesosy Kristy nividiny ny fanafahana anao. Saino izany, tenio izany, geritreretra izany. Misirantsika izay hoe izy ene efa nitady ela vao nahita anao. Evero izay nataony tompo taminao, nividiny nalohany. Vaovao mafaly, natolotr'Andriamanitra ray ho antsika Jesosy Kristy. Enina foiny ho antsika mihitsy izy. Fitiavana lehibe izany.
fitiavana tsy manatsahala izany, fitiavana mahatalantsona izany, fitiavana mahagaga izany. Voambara hoe no tiavan'Andriamanitra indrindra izao tontolo izao, men'ny zanany natokana mba tsy very izay rehetra mino azy, fanana fiainana mandrakizay. Jaona 7:1 ary Jaona 1:4 ka hatramin'ny 10:4. Izao ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy nitiavantsika an'Andriamanitra fa nitiavany itsika, ary ny rahany nanomeny ny zanany ho fanatitra fampinoana patezerana amonjena atsika. Romanina 5:2 miteny hoe zay tsy niaro ny zanany natokana fa natolony amonjy atsika, tsy meny atsika miaraka amin'izany maimaim-poana kovany zavatra rehetra. Raha fantatrao izany dia tiako no mampifantatra anao fa tsara Andriamanitra, tsara izy, mpanao ny tsara, fitiavana, vonona amonjy ianao, vonona nome izay rehetra ilainao miaraka amin'ny zanany. Azadino zay. Ny fanomezan'Andriamanitra dia tsy maintsy miaraka amin'i Jesosy. Tsy azonao atao ny hoe ianao tia ho sitrana nefa tsy handray an' Jesosy, ianao tia ho tahina nefa tsy handray an' Jesosy, ianao tia hasandratra Andriamanitra nefa tsy handray. Andriamanitra tsy miaro ny zanany ho antsika fa natolony mo tsy omeny atsika miaraka amin'izany mamaim-poana kovany zavatra rehetra. Filipiana 4:7. Andriamanitra atateraka zay rehetra ilainareo araka ny heren'ny voninahiny. Jakoba 1:5 manome malalaka Andriamanitra. Timote 1:5 Andriamanitra manome malalaka. Zay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe mankatady omena, mitadiava dia hita, miraiza any an-danitra anome zavatsoany izay mangataka aminy. Mateo 5:7-5:9, Lioka 1:17-17. Tsy mainka avy ny raiza any an-danitra anome ny fanahy maso ny siritra mangataka aminy. Teboka 7, teny famaranana ity, teny fananarana, teny fampaherezana. Misy soso-kevitra masoa teo anatren'izay notoriako taminao tamin'ity anio ity, teo anatren'izay norenesinao tamin'ity anio ity, dia manana fanambaranao. Voalohany momba an' Jesosy Kristy. Nandony vidiny famonjena antsika olombelona izy. Tsy mora ny lalany nizorany tamin'izany. Nisy fahoriana sy fijaliana ny aretany ary mafy ny fetreny izany. Nanatrika ady mafy izy. Fitiavana no natonga an' Jesosy Kristy nanao izany ho antsika. Nanaiky an-tsitrapo, tsy nitady karama. Tsy nisy karama ane hoe ny karamaina tsisy nanaraman' Jesosy. Fitiavana. Tsy misy manana fitiavana lehibe toy izao dia manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany. Torevitra omeko anao, raha mila famonjena ianao, raha mila fanasitranana ianao, raha mila fitahina ianao, raha mila fanambinana ianao, raha mila herin'Andriamanitra andraisina ny devoly ianao, raha mila zavatra ao amin'Andriamanitra ianao, tiako no miteny aminao, manaiky Jesosy Kristy lay tianao, manaiky Jesosy Kristy izay nisolo anao tamin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana teo ambony azy fijaliana. Raha mandinika an'io ianao ka mandinika tsara hoe manahoana moa izany fitiavan'Andriamanitra anao izany, tsarovy izao. Tianao Andriamanitra, tena tianao, tianao Jesosy, tena tianao. Tsy tia ny ho mpanota mandrakizay ianao. Na mpanota azy ianao tamin'ny omaly, tsy tia ny ho mpanota ianao androany. Tia ny omena famelan-keloka ianao ny amin'ny ota izay nataonao hatramin'izay. Manaiky amelan'ilokao izy. Tia ny ho diovina ianao, tia ny ho sasana ianao amin'ny teniny, amin'ny fanahany, mba ho afaka amin'ny fahotana sy ny fahazaran-draty sy ny fahalotona misy eto amin'ity tany ity. Tia ny miteraka anao indray mba ho tonga olom-baovao ianao ary ho tonga zanak'Andriamanitra. Tia ny ho atsangana ho zanak'Andriamanitra ianao. Tia ny anakarena amin'ny fahasoavana ianao. Kortiana 2:7-7.
ho fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy na dia nanankarena izy tonga nahantra mba mpanankarenareo ny elahelony. Tiany ho any an-danitra ianao, tsy tiany ho any amin'ny elo ianao, tsy tiany very mandrakizay ianao. Ry havana izay miainao ankehitriny, anao ny safidy, anao ny fanapa-kevitra, tsy manery ianao Andriamanitra. Safidinao raha mety ianao, azo raisina ny famonjena. Miantso anao mba hibebaka, sy amovo mendrika ny fibebahana raha mbola tsy nanao izany ianao hatramin'izay. Miantso anao aho hanaraka an' Jesosy Kristy raha sitraka ao izany, tsy manery ianao Andriamanitra. Zay ry havana ny mahafan'Andriamanitra. Andriamanitra tsy manery antsika izany. Ny devolo no manao amboleta mandrombaka ny fiainantsika, fa Andriamanitra tsy manery. Manome anao safidy malalaka. Zao fotsiny nataony, asehoko ny mazava, asehoko ny maizina, anjaranao ny misafidy. Asehoko ny fiainana, asehoko ny fahafatesana, anjaranao misafidy. Asehoko ny fitahiana, asehoko ny fanozonana, anjaranao misafidy. Fiainana raha mandray an' Jesosy ianao. Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Jaona 4:1, Jaona 1:1-4. Izy no sym-piainana. Kolosiana 3:7-4. Kristy no fiainantsika. Jesosy ny fahazavana. Jaona 5:4. Izao ny fahazavana zao tontolo zao. Tsy andeha maizina zay rehetra manaraka fa nana ny fahazavana iny ao anatiny. Jaona 2:2-4. Jesosy ny fahazavana zao tontolo zao. Mba tsy toetra maizina zay rehetra mino azy. Aispito manarona ny tany, aisy manarona ny firenena. Raha tianao ny andray ny fahazavana, andeha mazava, iainao amin'izany. Manatona an' Jesosy. Jesosy Kristy ny fanantenantsika amin'ny zavatra rehetra. Timoty 1:1-2. Kolosiana 1:1-7. Kristy ao anatin'ny rano fanantenany voninahitra. Jesosy Kristy ny fanafahana. Jaona 5:5-3. Raha ny zanaka no nafaka anareo dia ho afaka tokoa. Afaka manafaka anao amin'ny fahotana, amin'ny tambony ota, amin'ny aretina, amin'ny asan'ny devoly, ny tsy fahitantory, fikorotanatsaina, olana maro samy hafa zay misy, zay tsy hainao atao, hain'Andriamanitra atao, zay tsy hain'ny olombelona atao, hain'Andriamanitra atao. Jesosy Kristy no zavatra rehetra amin'ny rehetra. Kolosiana 2:1-4. Mahasoanao ny manana an' Jesosy. Jaona 1:5-4. Zay manana ny zanaka no manana fiainana. Ianao so mieritreritra fa mivola ny fiainana, ianao so mieritreritra fa mifananakarena ny fiainana. Tsy ho izao aminao. Tsisy fiainana an-tany amin'ny fahafinaretana miaraka amin'ny ota, fa ny fiainan'Andriamanitra dia tsy ao aminao mihitsy raha tsy manana an' Jesosy ianao. Oka tsy ho toisevitra ianao ry havana, oka tsy ho fitandevoly ianao ry havana. Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Andramoka izao fa tsara Jehova sambatra ny mialoka aminy. Teny ho an'ny mpino kristianina rehetra zay miainao ankehitriny. Manakambara aminareo. Ny tenin'Andriamanitra dia miteny mijery an' Jesosy Kristy tompony finoantsika sy mpahefa azy. Hebreo 2:2. Mila mianatra ao am' Jesosy isika. Zao nanome ohatra tsara mantsisy amin'ny fitiavana, amin'ny firetam-pahoriana, amin'ny faherezana, amin'ny fatokiana, amin'ny tsy fivadiam-pitokisana, na dia mafy aza, amin'ny fanetretena, amin'ny fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra. Jesosy nombona teo amin'ny azy fijaliana ny aro-pahoriana. Fataro fa tsy mora ny lalana ny zoran'i Jesosy Kristy amin'ny famitana iraka sy nampanaoviny ray ny azy teto amin'izao tontolo zao. Ny amin'ny asa fanompoana zay nomeny ny ray ny atao. Ny vidiny tsy maintsy nalohany, ny ady tsy maintsy natrehany, nanatrika izany ady zany izy vao nivoaka mpandray izy. Ny aritra izy vao nazo voninahitra. Fianarana ho antsika zay nofidin'Andriamanitra sy natsony Andriamanitra izany. Mitodika aminao aripino, mitodika aminao ary kristianina havako isany zay mandray izao tenin'Andriamanitra izao. Jesosy tsy maintsy nitondra azy fijaliana. Mo tsy miteny ny tompo hoe
raha misy tanaraka aoka an-tany tenany ka hitondra ny azy fijaliany isan'andro ka anaraka, raha misy tsy mitondra ny azy fijaliany isan'andro ka tsy manaraka dia tsy mendrika eo ka raha tio kristianina mendrika ianao maiza mandatena mitondra ny azy fijaliana, tsy maintsy miara-pahoriana indrindra izy, ary ianao koa tsy maintsy miara-pahoriana eo amin'ny fanarana ny tompo. Jesosy Kristy no maritiora voalohany havana, maritiora voalohany tamin'izany hoe fijoroana amin'ny sitrapon'Andriamanitra any. Ary teo alohantsika dia maro ny maritiora izay maty tamin'ny finoana. Mampahery anao aho amin'izany teny izany, engene ka hivoaka ho mpandresy ianao. Farany ny fitondran'Andriamanitra ray an' Jesosy Kristy. Variana isika, fantatsika ny tantara, nombona teo amin'ny azy fijaliana izy, navelan'Andriamanitra ray izany. Nasiana an'izao fanaovana tsy navelan'Andriamanitra ray. Nafoy izy, nafoy ny rainy izy, no ny antony. Tonjerena fotsiny, no ny antony. Tonariana, no ny antony, izay fantatra ny rainy. Tonavela irery, no ny antony. Nefa fantaro, maty izy, nalevina izy, tany am-pasana. Fa izao, natsangan'Andriamanitra rainy tamin'ny kery sy ny voninahitra izy. Taorianan'izay dia nasandratra sy nomem-boninahitra izy. Ry havana, tsara Andriamanitra, matoky izy. Tsy manary mandrakizay izy. Ao amin'ny boky ny fitomaniny Jeremia 7:1-3 ka hatramin'ny 7:30. Tsy hanary mandrakizay ny tompo. Fa na dia mampahory azy dia mbola hiantra izy noho ny habe ny famindram-pony. Fa tsy hita ny mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona. Tsy nanadino an' Jesosy mihitsy ny rainy, fa izany dia natao alalantsika ny fitondran'Andriamanitra. Manana ny zava-miafiny sy ny fombany mihitsy Andriamanitra. Okitsika toky azy. Mety misy ny fakapana sy ny fizantoetra, nefa mandalo ihany izany. Hoy Petera, ao amin'ny Petera 1:5-10 fa Andriamanitra ny fahasoavana, Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay niantsontsika amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'i Jesosy Kristy, rehefa niaritra fahoriana vetivety. Mario tsara izay, niaritra fahoriana vetivety, fahoriana vetivety. Ao amin'ny Koritianina 4 dia miresaka ny fahorinay dia maivana vetivety ihany. Tenin'ny Paoly eo, jereo amin'ny andininy eo, atateraka sy ampiorina ary anatanjaka sy ampitoetra ao amin'ny tompo. Hoy Petera ao amin'ny toko sy andininy, Petera 1:5-10. Halleluja. Ho aseneny voninahitra sy ny fanapahana mandrakizay, tadidio mandalo fahoriana angamba ianao ankehitriny, zantoetra angamba ianao ankehitriny, misy ady sarotra angamba atrenao ankehitriny, miteny angamba ianao raim-pianakaviana hoe aiza reny ho an'ny vady aman-jana ka e raha maharitra ity fioboana ity. Andriamanitra ny malala, fantany ny lala itondrananao. Tsy ampitondranao mihoatra noho izay zakanao izy. Manana finonan'Andriamanitra, mitokia amin'Andriamanitra. Tsy hanadino anao mihitsy Andriamanitra. Mety hanadino ny zanany vehivavy mampinono, fa iza kosa tsy mba hanadino anao. Izany voasoratra any amin'ny bokin'ny mpaminany Isaia, ary voalaza ao amin'ny Koritianina 1:7-7. Ny amin'ny fakapanahy dia misy izany, nefa Andriamanitra tsy hamelanareo, alaim-panahy mihoatra noho ny zakanareo, asian'Andriamanitra lalana. Indrio Andriamanitra io, ka ianao iaho mifikira aminy, aza miova, miorena tsara, tamin'ny finoana, ivoaka ho mpandresy ianao, maireza amin'ny herin'ny faherezana ny tompo any ombantsika. Raha tsaroan'Andriamanitra Jesosy Kristy, rehefa niaro-pahoriana vetivety, atsiaro antsika Andriamanitra, anafaka antsika amin'ny fahoriana, ampitrahatra ny loza. Ho tahian'Andriamanitra ny ianao, mivavaka ao, ny mpanota rehetra, mbola tsy nateraka indray, sarony aizy ny devoly. Jesosy ny fahazavany. Ary ianao kristianina, izay mety alaim-panahy,
ho kivy miraviravin-tanana verevy azo mamefo velona sy miasa Andriamanitra ary afaka manao zava-mahagaga ivavaka isika. Raha io misaotra anao amin'ny foko manontolo, afaka nitoro ny teninao tamin'ny olona, na ariariko teto fa Andriamanitra tsara sy endry anao, na ianao raha io, na ianao Jesosy Kristy zanaka tompona isy mpanavitra anay, ary ianao fanahy masina, vangio zay rehetra nandre ny teninao, ampio izy afantatra ny fitiavanao. Vonjeo izy amin'ny fanahin rehetra, vonjeo izy amin'ny tahotra maso azy, vonjeo izy amin'ny fahoriany. Eto mivoaka ho mpandray izy amin'ny anaran' Jesosy anaovako izany vavaka izany. Amen. Deran'Andriamanitra ry havana noho izany teny izay nomeny atsika indray tamin'ity anio ity. Fanamarina tamin'ilay maizina ny tany aman-danitra dia nampiasa ny heriny rehetra Satana ny devoly. Zao ny heritreriny manao vitany aminao ry Jesosy, vitany amin'ny fivavahana kristianina. Diso anefa izy fa nandresy Jesosy, mbola hititsika mivavaka amin'ny Jesosy hatrany hatrany, mbola misy ny fiangonana kristianina velona Jesosy. Andresy ianao raha miaraka amin'ny Jesosy na inona eo amin'ny fiainanao. Zay indray ny fandarantsika androany, voninahitra ao an'Andriamanitra. Faly koa izay mahita anareo sy manaraka hatrany ny fandarana dia hotain'Andriamanitra hatrany ane isika rehetra. Dia zay indray ny fandarana androany. Alleluia. Amen. Fandaharana atolotro ny fiangonana Jesosy mamonjy